La misy lehibe kosa no nentina nanakatonana tamin'ny fomba ofisialy ny fahadimapolo amby zato taona ny kara Notre-Dame du Sacré-Cœur etsy ambavady mitafo mpino marobe araka zany no tonga ny ara ny ombom-bavaka. Nakatona tampompo ofisialy omaly ny fankalazana anjobily fahadimapolo amby zato taona ny ekara Notre-Dame du Sacré-Cœur etsy ambavady mitafo. Nanamarika ny fotoana ny sorona masina fisaorana an'Andriamanitra no natratrarina zao fotoan-dehibe zao. La mesa izay notariany Père Dominique Rakotondrany Avoarsoa, vicaire épiscopaly afovoany, ary notrony Père Curé Boniface Aimé Rany Avoarsoa, mpitondra fivavahana ao anivon'ny ekara Notre-Dame du Sacré-Cœur ambavady mitafo. Fototry ny finoana tokoa teto Madagasikara ity fiangonana ity raha ara-tantara ny jerena. Zay mitsambatra fa izay fiangonana kehitriny zay iraliana ny aomasina azy izy no mitondra ny kristiana teto misolo ny asa missionnaire miaraka tamin'ny frère Mirafrinky frère Mirafrinky ireo zany no mitondra azy teto dia tamin'ny taona 13 sy 7 zay nakalaza ny fahazatoana ny orenan'ny finoana fa zareo taray aman-dreny tany kosa dia tamin'ny 2020 sy 7 nakalaza ny trano fiangonana ity. Zao ankalazaina izao zany dia tsy ny orenan'ny trano akory fa ny orenan'ny finoana mihitsy no ankalazainy amin'izao fotoana izao. Fa nanamarika ny fotoana ihany koa ny fanokanana takela-bato omary-patsiarovana izao fankalazana anjobily fahadimapolo amby zato taona ny fiangonana ambavady mitafo zao. Voromaro ireo mpino nanatrika izany fotoan-dehibe zany. Namarina ny fotoana moa ny sakafo mpifaliana.